Zay ny amin'ny vaovaony tsy fandriampahalemana sy ny tranga mpiaramonina fa pejim-baovao hafa tanteraka kosa indray dia tojo tsy fahasalamana tampoka ny profesora Zafy Albert tamin'ity androany ity. Tratra ny AVC ity filoha teo aloha ity raha ny fanazavana zay voaray ary efa manaraka fijaboana akaiky eny amin'ny hôpitaly poliklinika Ilafy. Narary mafy arina ampidirina hôpitaly eny amin'ny poliklinika Ilafy ny filoham-pirenena teo aloha Zafy Albert araka ny fanambarana navoaka ny antoko UNDD ny marana teo no tsy netinety ny tenany tokony tany amin'ny 9 ora no nalainy ambulance atao amin'ny trano fonena teny amin'ny Villa La Franchise Ivandry izy raha ny tatitra avy amin'ny Taberarandriamanantsoa mpiaradia aminy dia fahatapahany lalan-drano nahazo ny profesora Zafy Albert. Nambarany ity mpanao politika ity fa noho ny taonany efa mandroso 30 taona dia efa matetika no tody tsy fahasalamana ny filoha teo aloha ny profesora Zafy Albert raha ny demokrasia malagasy. Tato anatin'ny fotoana maro dia tsy tazana teo amin'ny sedra politika ny profesora Zafy Albert na dia tsy tazana matetika amin'ny haino aman-jery aza ny tenany tsy mbola nampisahatra ny andraikitra mampanao politika azy. Mandalatra ny fampihavanana zoky olona indrindra amin'ireo filoham-pirenena teo aloha izy tonga hatrany nanatrika ny fivoriana tampony filoham-panjakana izay nokarakaray ny FFKM tamin'ny taona 2014 ny volana septambra teo ohatra dia mbola nandray ary niona tamin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ny tenany andrasana ny fivoarany fahasalamany.